ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba atsika riavana tratra ity alakamisy fa 20 ny volana desambra ity ary katoky ny krismasy mihitsy moa isika an'io dia miraba atsika rehetra tratra zany 20 desambra zany. Ny mofinaina voalahatry ny sampana sekoly lahatra folobe atsika riavako dia ny salamy faharoa. Salamy faharoa andiny fafito ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Salamy faharoa andiny fafito ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Fakitsika aminaran'i Jesosy. Ilaza zava-boatendry aho. Jehovah nilaza tamiko hoe zanako ianao. Izaho niteraka anao androany. Mangatamiko dia omeko rovanao ny jentilisa ary ny farany tany ho fanananao. Ho torotoroinao amin'ny tehim-bizy toy ny famaky vilany tany no hanamotsamotsananao azy. Ary amin'izany dia endre nareo ry mpanjaka, minoanatra nareo ry mpitsara ny tany, manompo an'i Jehovah amin'ny fahatahorana ary mifalia amin'ny vangovitana. Manoroa ny zanaka fandrao hotery izy ka ho very eny an-dalana ianareo. Fa vetivety dia irehitra ny fahadezerany, sambatra izay rehetra mialoka aminy. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Ity salamy faharoa ity dia salamy faminanina moa zany ilay salamy efa fampiasan'i Jesosy ary izy io, fampiasan'ny filazantsara, manazava mahazanak'Andriamanitra an'i Jesosy. Araka ny andininy fa fito manao hoe ilaza zava-boatendry aho, Jehovah laza tamiko hoe zanako ianao. No ny tena ataontsika hoe fotoana mahakatoky ny krismasy atsika dia zany salamy zany no nalahatry ny mofinaina ho tandrify atsika riavako. Tena akatoky ny krismasy tsika ary te hitaona atsika ity salamy ity amin'ny fiorenana ampinoana ny amin'ny fitafianofony zanak'Andriamanitra ary amin'ny fiorenana amin'ny finoana ny fitiavan'Andriamanitra. Misy ndraindray amin'ny vanim-potoana ankehitriny na matetika mihitsy ara moa kristianina na olona mitonina kristianina tsy mety mankalaza krismasy. No ihany krismasy nge ekenay fa Jesosy Andriamanitra fa tsy ekenay kosa ny krismasy satria tsy 20 desambra Jesosy no teraka. Sady marina ny tsy marina zany. Iny hoe sady marina tsy misy afaka milaza fa tena 20 desambra marina ny daty nahaterahan'i Jesosy. Sady tsy marina koa fa tsy misy afaka milaza koa nefa hoe tsy 20 desambra Jesosy niteraka. Fa raha toa ka nifidy ny daty ny 20 desambra amin'ny fiangonana, nananao io daty io fankalazana krismasy dia tsy noho ny ataontsika hoe profo ara-tantara loatra. Hoe tahaka ny hoe itsika manana acte de naissance na bulletin de naissance, manana copie an'izay sora-piagonana milaza fa teraka tamin'ny 20 desambra. Fa ny soratra masina tsy izay loatra, tsy zava-dehibe ny daty tamindreo izay nandinika ny izay efa volombelona fahaterahan'ny tompo tamin'ny fotoanandro any avanim-potoana ny antikité ngetsika. No zany dia tena mbola tsy zava-dehibe ny fireketana an-tsoratra tahaka izany. Ary tsy hoe le fireketana an-tsoratra ihany ny zava-dehibe fa le toe-tsaina mihitsy. No zany dia tsy tena misy profo scientifika mazava ny amin'ny hoe teraka tamin'ny 20 desambra Jesosy, tsisy koa profo scientifika mazava manda ny 20 desambra. Fa finoana no ambadiky ny fankalazan'ny mpino ny krismasy. Raha izany amin'ny fotoana tahaka izao dia tsara ihany hanazavana lafiny zavatra vitsivitsy mba tsy handalo fotsiny amintsika na amin'ny fahazarana no ankalazana n'Andriamanitra noho ny krismasy. Ohatsika mana hoe ny krismasy dia fahatsiarovana ny fahaterahan'i Jesosy Kristy Tompo. Ny tokony adonana dia ny filazantsara dia tsy nilaza na anamiro filazantsara efatra eo am-piaratanantsika aza dia ny anakiroa ihany no tantaran'ny krismasy, dia ny filazantsaraka ny Matio sy ny filazantsaraka ny Lioka. Ny roa zany dia tsy nanao zava-dehibe ny fahaterahan'i Kristy. Zany hoe Marka sy Jaona dia
manondro ny hoe fiantombohan'ny filazantsara de eo amin'ny fanombohan'i Jesosy ny asa maha-Mesiasy zany hoe ty amin'ny fahatelopolo taonany fa ny Matthieu sy Luka kosa manao hoe ny filazantsara de manomboka eo amin'ny fahaterahan'i Kristy izay fomba fijery hoe de efa ataontsika hoe efa samy hafa ny atsasaky ny filazantsara ihany zany no miresaka nahaterahan'i Jesosy tsy manao zava-dehibe nahaterahan'i Jesosy izy tsy hoe manamaivana fa kolotsaina mihitsy ny civilisation tamin'ny andron'i Jesosy mihitsy no tsy manao zava-dehibe ny fahaterahana itsika kehitriny no manao zava-dehibe ny fankalazana ny fahaterahana anniversaire fa ny mpiarabelona tamin'i Jesosy tamin'ny vanim-potoanany antikité de ny fahafatesana no tsaroana kokoa ny fahafatesana ny tena zava-dehibe fa tsy ny fahaterahana akory no zany de be dia be ny olona tadidy ny fotoana nahafatesana tao amin'ny testamenta taloha na atao amin'ny vanim-potoanany antikité fa tsy ny fahaterahany akory jereo tsara fa amin'ny filazantsara efatra eo am-pelatanantsika de ny fahafatesan'i Jesosy tantarain'izy rehetra ary lava kokoa ny fitantarana ny fahafatesan'i Jesosy no ny fahaterahana ny fahafatesany sy ny fitsakana ny tamin'ny maty ny tena resahan'ny filazantsara marina fa zay ny tena eo ny tena manambara ny fandresena ny fahafatesany fa zao raha itsika no mitantara raha am'izao vanim-potoanantsika zao zany no raha zao civilisation nainantsika zao ny tantarantsika ny krismasy de inoko fa hifandanja mihitsy ny fitantarantsika ny fahaterahana sy ny fitantarana ny fahafatesany fa tamin'ny andron'ny antikité dia tsy de tena fitantara loatra na de olo malaza ara de ny fahafatesan'ny olo malaza mandrakariva ny tantaraina fa tsy ny fahaterahana no zany de tsy tena zava-dehibe tamin'ny andron'i Jesosy loatra ny fitantarana ny fahaterahana raha ohatra ka mitantara zany Matthieu sy Luka ny amin'ny fahaterahana tompo de tena fahateraha mahagaga mihitsy satria azo lazaina hoe isan'ny tantara vitsy tamin'ny vanim-potoanany antikité ny mitantara ny fahaterahana tahaka ny fitantarany Matthieu sy Luka azy no zany dia ny fahaterahany fitantaran'izy mirahalahy reo Matthieu sy Luka de tena zava-dehibe mihitsy ny fananantsika azy no zany de ntsika manao hoe tsy nataon'ny fiangonana ho zava-dehibe ara ny fitantarana ny fahaterahany tompo satria mitodika kokoa izy tamin'ilay Jesosy koa Andriamanitra ka ny fahatsanganany tamin'ny maty ny tena voatantara tsy de tena nomentekana loatra ilay fahaterahana no lay hoe fahatsora no lay maha-olombela lay Jesosy aranofo fa lay Jesosy Andriamanitra lay zanak'Andriamanitra nandresy ny fahafatesana sy ny fangirifiriny iny ny tena ny tantaraina azy atsika fa ny apahatelo ny filazantsara dia mampitodika ny olona amin'izay fahafatesan'i Kristy zay fa ateoriana kosa rehefa nanomboka ny ataontsika hoe ny aty amin'ny taonjato faharoa eo zany de nanomboka nametra-panontaniana ny olona momba ny hoe iza ary lay Jesosy ahoana ny fomba fahaterahany dia ainy voalaza amin'ny soratra masina hoe teraka Jesosy tonga olombelona de nanomboka lina tamin'ny fahaterahan'i Jesosy ny olona rehefa aty amin'ny ataontsika hoe nalalaka ny fivavahana kristiana zany aty amin'ny taonjato faefatra 370 nanomboka nalalaka ny fivavahana kristiana satria talohan'io vao entsika fivavahana kristiana dia rehefa nalalaka ny fivavahana kristiana nanomboka 370 taonjato faefatra teo zany dia nanomboka nametra-panontaniana ny olona ny amin'ny hoe Jesosy moa olombelona sa Andriamanitra ty amin'ny taonjato faefatra zany ny fanekem-pinoana Nikeana na ny fanekem-pinoana nisy Nikeana sy ny Constantinople Calcédoine io ataontsika hoe fanekem-pinoana fanao amin'ny isaky ny lahady faharoa io na fanekem-pinoana nometsika hoe fanekem-pinoana Nikeana dia io fanekem-pinoana io dia manazava ny amin'ny fahaterahana mahagaga an'i Jesosy ary dia nanomboka teo no nankalaza ny krismasy ny olona nanomboka teo amin'ny vanim-potoana io zany nanomboka remetra-panontaniana ny olona amin'ny hoe aleo ara marina ny fahatserovana ny fahaterahan'i Jesosy mba hanamafisana fa olombelona izy fa tsy Andriamanitra ihany no zany ny antony natonga ny fiangonana tamin'ny taonjato faefatra nankalaza ny krismasy dia tena fanazavana na fanindrina na fanasongadinana ny maha olombelona ny Jesosy fa tsy Andriamanitra ihany izy dia rehefa nanapa-kevitra ary ny fiangonana aty amin'ny taonjato faefatra
zany hoe rehefa tonga fivavaha-mpanjakana mihitsy izy satria aty amin'ny andron'ilay antsony hoe empereur hoe Théodose voalohany tamin'ny andro Constantin lehibe ny fivavahana kristiana de tonga nalalaka fotsiny ihany izy azo natao fa tsy mbola fivavaha-mpanjakana izy fa aty amin'ny androny Théodose voalohany vo tonga fivavaha-mpanjakana na religion d'état izy zany hoe ny hany fivavahana iken'ny fanjakana de izy zany hoe tsy azo atao zany ny mivavaka manompo Andriamanitra hafa zay mahafivavaha-mpanjakana azy ka tamin'ny androny Théodose voalohany io zany no nanomboka ny fankalazana ny krismasy ho 5 Desambra. Théodose no emperora ary libera kosa ny papa de aty amin'ny taona 900 aty zany a vao nanomboka ny fanamafisana ary tonga didy ny nanomboka 900 moa zany nanomboka nanambaran'ny papa be masy hoe ny 5 Desambra natao hoe krismasy de toy ntsika ny manazava ry havako satria zava-dehibe amintsika kristiana ny krismasy dia etony nanao nazavantsika fa raha ohatra ka nifidin'ny daty 5 Desambra ny fiangonana tamin'ny taona 900 dia tsy hoe ny ainga tamina fototra siantifika loatra izy tsy zay loatra misy ihany ireo kajy isan-karazany satria nisy daty Desambra, nisy daty janoary, nisy daty 20 Martsa, Febroary, nisy daty maro isan-karazany teo ambany mason'ny fiangonana ny amin'ny hoe mety ho nahaterahan'i Jesoa, mety ho nahaterahan'i Jesoa, misy Desambra, misy 6 Janoary, Epifanio, misy aty amin'ny volana Aprily 9 Aprily, 7 Aprily, nisy aty amin'ny 20 Martsa, sy ny sisa rehetra nisy daty isan-karazany teo ambany mason'ny fiangonana. Izay no heverina sady efa nisy nanomboka hoe tamin'io no fotoana nahaterahan'i Jesoa. Dia nanomboka no fikarohana ny olona. Nisy kajy isan-karazany natao. Dia tsy lay kajy loatra ny diso fa nisy lay petrakevitra nanaovana lay kajy le daty nahaterahan'i Jesoa mihitsy zany hoe le hypothèse de calcul nanaovana lay nanondrona ny daty reo mihitsy. Ohatra hoe nanomboka tamin'ny hoe faharina andro faefatra no harina ny masoandro, nanomboka tamin'ny ao anatin'ny boky lehibe ny Hippolyte dia misy daty isan-karazany fa zany rehetra teo ambany mason'ny fiangonana fa rehefa nifidy ny fiangonana indrindra ny taty Roma taty andrefana zany fa tany antsinanana moa zany hoe ny orthodoxe ankehitriny dia taty amin'ny volana janoary izy no nifidy ilay daty zay raha teo koa nefa tarazo tany aminy fa ny taty Roma nresantsika rehefa nifidy ny dadendrefana zany rehefa nifidy ilay daty izy de 5 Desambra no nifidy eo indrindra rehefa ny mahatonga ny olana ary mahatonga ireo olona maro na vitsivitsy miteny le daty 5 Desambra kosa aloha tsy mety iny mahatonga azy reo tsy mety amin'ny fandinihany azy ny fanjakana romanina dia zay nivatana ny filazantsara zany taorinan'ny fiparitahany tamin'ny fifiparitahany tany Eropa dia firenena maro andriamanitra polythéiste mpanompo sampy ary anankiray am'izany nivavaka tamin'ny masoandro izy ireo nivavaka tamin'ny masoandro ka ny tena fanompona ilay ataontsika hoe mitra dia ny fanompona mitra zany teo amin'ny tantaran'ny fanompotsy sampy romanina dia eo amin'io ataontsika hoe solstice d'hiver io amin'ny antsoina hoe solstice d'hiver ny antsoina hoe solstice d'hiver dia lay fotoana eo amin'ny volana Desambra eo manodidina ny 20 Desambra, 2 amby roapolo, 3 amby roapolo, 4 amby roapolo arakaraka ny fizotrin'ny calendrier fa manodidina nio 2 amby roapolo, 2 amby roapolo, 5 amby roapolo Desambra eo mandrakariva ny solstice d'hiver. Solstice d'hiver dia lay fotoana zany hoe mahafa fohy indrindra ny andro ary lava indrindra ny alina ary rehefa afaka ny solstice d'hiver io dia mifamadika amin'izay hoe eo zany tena faratapon'ny fahafoizan'ny andro ary faratapon'ny fahalavan'ny alina ny aizina zany dia rehefa aveo manomboka eo amin'ny solstice d'hiver io indray dia mialava ny andro mandrapatonga aty amin'ny volana marsa indray sy aty amin'ny volana amin'ny taona ho avy zany no zany dia eo amin'ilay fotoana ataontsika hoe maizina indrindra mahafohy ny andro ary ambadika izay dia hialava amin'izay ny andro eo ny fotoana nanompoana n'ilay antontsika hoe mitra na fahaterahan'ilay mitra
amin'ny teny latina moa dia nataony hoe dies natalis solis invictus, zany hoe invictus zany hoe lay fahaterahan'lay masoandro tsy resy, fahaterahan'lay masoandro tsy resy, zany hoe manomboka eo zany amin'ny 5 desambra dia manomboka eo ny fahalavan'ny andro indray, dia io no fetin'ny mitra, io zany ny fetin'lay ataontsika hoe solus na solis invictus, dia io zany lasa fety vanim-potsampy satria milaza ny fahaterahan'ny fahazavana, fahaterahan'ny masoandro, dia teo no io matetika miraika desambra io. Dia rehefa nifidy ara-daty ny papa sy ny fiangonana tamin'ny fotoan'andro, teolojianina tamin'ny fotoan'andro, dia nifidy daty izy, dia izy aleo ataontsika n'ity 5 desambra ty, tamin'ny fotoana nanomboana ny fankalazana, aty amin'ny taona 20 zany, dia solstice d'hiver 5 desambra, dia zay mifanindry amin'ilay fotoana n'ilay dies natalis solis invictus io zany, dia natao tamin'io le fotoana ny krismasy, ny fahatserovana ny fahaterahan'i Jesosy, fahatserovana ny fahatongavana nofo ilay zanak'Andriamanitra. Dia rehefa nifidy an'io zany ny fiangonana, dia raza io laza krismasy. Fa nahoana ny fiangonana no nifidy an'io daty io zany tamin'ny fotoan'andro? Ny antony fidianan'ny fiangonana lay daty dia tsotra be, ilazana fa i Jesosy ny tena masoandro. Tsy hoe tsy ny olona tamin'ny soratra masina izy fa raha mamaky ny liokotsika, lioka toko voalohany 7:7, toy izao no voasoratra amin'ny lioka toko voalohany 7:7, noho ny halehiben'ny famindrampon'Andriamanitra izay hipisahany mazava avy any amin'ny avo ho antsika. Io zany dia sy ny Malaki toko 7:7 dia samy mitantara fa lay Jesosy dia mazava ny posaka, lay Jesosy dia oarina mihoatra lavitra no lay mitrana lay masoandro. Midika zany ny antony ny fidianan'ny fiangonana an'io daty io, tsy hoe ankalaza lay Andriamanitra ny sampy izy zanatry ny vava, lay mitra zany na ny masoandro, fa ny antony fidianan'ny fiangonana an'io daty io dia ilazana fa Jesosy ny tena masoandro, lay Jesosy teraka lay zanak'Andriamanitra, iny ny tena masoandro, iny ny tena masoandro tsy maty, iny ny tena fahazavana velona sy ay. Zay natonga ny fiangonana nifidy ilay daty. Ary aty amin'ny taona 500 aza amin'ny andro ny Théodose ihany zany, dia norarana mihitsy efa nifoanana ary eloka ny fanompoana ny ilay masoandro tsy maty na lay masoandro tsy resy, ny fanompo-tsampy, fa ny any fivavahana azo ekena, fety azo ekena 5 desambra dia ny krismasy ihany, nanomboka aty amin'ny taona 500 zany amin'ny andro ny Théodose Ier. Zany hoe efa mivoaka lalàna rehefa ny ekenin'izao tontolo izao zany aty amin'ny taona 500 naloken'izay aza no mivoaka ny ataontsika hoe Édit de Thessalonika. Ny Édit de Thessalonika dia efa nivoaka no hoe ny fivavahana kristianina ihany no tompon'ny 5 desambra, fa ny fivavahana hafa dia tsy tompony intsony. Zany hoe miondrika tamin'ilay fivavahana kristianina, niondrika tamin'ilay Jesosy azy, lay Jesosy tonga nofo, lay tena masoandro zao tontolo izao nanomboka tamin'ny daty zay ataontsika hoe Édit de Thessalonika. No zany dia izay no antony nahatonga ny krismasy, nahatonga ny daty ny 5 desambra. Dia tsika zany dia miara-manaiky, fa tsy resaka calendrier, tsy resaka daty, tsy resaka hoe inona, tsy hany ny olana. Fefatra amin'ny taonjato faefatra no nankalazany zao tontolo zao sy nanekeny firenena rehetra nisy teto ambonin'ny tany ka mitonona ho kristianina izy, fa Jesosy nitsarona amin'ny 5 desambra. No zany dia tsy edikevitra, tsy afaka miteny zay tsy mankalaza hoe tsy tamin'io izy niteraka, tsy afaka miteny manamafy koa ny mankalaza hoe tamin'io izy niteraka, fa fanarahana fotsiny io. Fanarahana zay ny tiana ao an-tsaina dia tsy lay calendrier loatra, tsy zay loatra, satria ny kristianina tsy mankalaza andro akory amin'ny krismasy, tsy ny andro ny zava-dehibe amin'ny kristianina, fa ny fahatserovana amin'io andro anankiray hoe tena teraka Jesosy, tena teraka ilay zanak'Andriamanitra, tonga olombelona ilay zanak'Andriamanitra. No zany dia zavatra roa zany na telo tokony ho zaintsika hiavako rehefa mankalaza krismasy: ny fahatserovana, ny fanetretenan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy zanany,
fahatserovana fa tonga olombelo izy manam-pitovina amintsika. Zay ny dika le 5 tsy niady hevitra ny hoe marina sa tsy marina io sa tsy tsy antsony ny olana. Tsy zay raha teo no antony nanaovany fiangonana azy any amin'ny fanapa-kevitra momban'ny fahaterahan'ny tompatra aty amin'ny concile-ny Nicée Constantinople, fa ny aminy hoe tena tonga nofo marina ilay zanak'Andriamanitra. Dia io no fidiana tamin'ireo daty efa nisy vitsivitsy ny enana tany. No zany dia izao ny tena zava-dehibe amin'ny Krismasy zany dia ny fahatserovanao fa tonga nofo Jesosy. Mety io le daty tsy an'ny olana hotsika teo, fa ny amin'ny ahatserovanao hoe tonga nofo ilay zanak'Andriamanitra. Fa ny faharoa dia izao rehefa mankalaza Krismasy isika dia ny tokony ho tsaroanao dia izao nitondra ny fahazavanaina sy fiainana Jesosy. Ary iza zao no mahatadidy an'izany finoana zany ataontsika hoe solution invictus zany. Tsisy mahatadidy an'izany tsony hoe resin'ny Jesosy tanteraka. Tsisy mahatadidy an'izany fanompona amin'ny mitra zany tsony hoe tsisy mahatadidy zavanimpona ny masoandro zany tsony hoe zao tontolo zao tsisy manao an'izany tsony. Raha misy aragaba vitsy de vitsy fa iza ny tsaroana amin'ny Krismasy? Jesosy teraka nandresy zany Jesosy. Ary raha ny hirantsika protestanta raha misy manao hoe ry Jesosy masoandronay io ny aiziny fo lasa tokoa. Itsika mihitsy ny manondro an'i Jesosy masoandronaina, manondro an'i Jesosy ilay tena fahazava-piainana. No zany dia tsy tokony adononao fa ny 5 Desambra dia resy ny aizina. Tao anatin'ny aiziny Jesosy teraka. Alina, tao anatin'ny aizina ny fahoriana, tsy fafahana manao na inona dia tonga Jesosy, ilay fahazavanaina, ilay masoandro. Dia tsy tokony adononao zay amin'ny lanja faharoa ny Krismasy. Ary fahatelo ny Krismasy dia fifaliana izy. Na mafety azy dia fifaliana izy. Fifaliana no ny fahatongavan'ny Andriamanitra namonjy antsika rehefa. Ary farany dia maka ity salamy ity moa isika dia manazava an'izay ity salamy ity ny amin'ny hoe tena zanak'Andriamanitra Jesosy. Fa ny farany dia misy resaka ihany ankehitriny momba n'ilay crèche any Vatican. Le hoe ahoana moa zany io endriky ny crèche io, tohatra ny hafa be le izy, tohatra ny dia manome fanazavany Vatican io ange fa tamin'ny taona 700 fa tsy afaka namboatra crèche tsony fibonaka dia io no hita teo avelantsika zany fa ajaintsika ny fanapa-kevitry ny fiangonana raha vavintsika tsy anyty ny olana. Fa zao ny protestanta dia teo amin'ny tantaran'ny protestanta dia tsy dia tena nometevana loatra ny crèche ny protestanta. Tsy nanometevana loatra ny crèche ny protestanta no ny antony maro samihafa. Fa inona no nasolon'ny protestanta ny crèche? Ny azo Krismasy. Ny azo Krismasy. Teo amin'ny tantara ny réforme dia ny sapin na ny azo Krismasy no nomeny ny protestanta toerana kokoa noho ny crèche. Mahalala ianao zany aty amin'ny andron'ny Calvin aty amin'ny taonjato vita 20 no mampiasa kokoa ny crèche ny olona. Fa ny azo Krismasy no nampiasaina. Ny antony dia izao, antony roa. Antony voalohany dia izao satria tsy inona tena niala avy tamin'ilay hoe sary satria tsy inona mbola taonjato vita 20 tsika dia tandrina be ny mpanentsy vavahana ny amina fanaovana sary, na sary vongana io na sary tsotra, dia nalony mihitsy tsy nampikidika ny olona tamina sary aloha. Taonjato vita 20 tsika. Fa raha ty amin'ny andronantsika izao efa hafa zavatra hafa indray zany efa mahafantatsika hoe sary fotsiny ihany io. Zay natonga ny antony voalohany. Fa ny faharoa natonga ny hoe ny sapin dia ny sapin dia milaza fahavelomana. Tsy tokony adonona fa ny maro anisan'ny protestanta dia avaratra Eropa. Ny tena ny pura ny tena resaka zahany fantsipavahana dia Eropa avaratra. Misy any Eropa atsimo dia nijanona ho katolika ihany, ohatra hoe Italie, Frantsa, Espagne, Portugal, zany dia saika nivelarana katolika mandrakariva. Fa ny avaratra kosa dia ataoko hoe Suisse hoy ny avaka ihany satria tany Calvin, fa ny tapany avaratra apahany amin'ny Allemagne dia nahazo hatramin'ny fiainana tavaratra rehetra iny dia Norvège, Danemark, Suède sy ny sisa rehetra dia tany nivelarany ny protestantisme. Ary tany amin'ny tany avaratra dia be dia be ny la neige, ary ny zavatra hita mandritra ny la neige dia misy hazo tsy mety malazo mihitsy dia ny sapin. Ny sapin dia hoy ny protestanta manao hoe ohatran'io sapin io Jesosy teraka. Lay ririnina iny zany, lay fanala na lay oram-panala na lay la neige iny dia lay ranomandry iny
iny ny sary ny fahafatesana fa izao kosa ao anatin'izany sary ny fahafatesana zany de zao io misy hazo maitso lalandava tsy mitsana tsy simba zay mitory fandresena ny fahafatesana zay mitory ataontsika hoe fiainana ao anatin'ny fahafatesana iny no nalain'ny protestanta ho famantarana ny krismasy toy ny milaza manao hoe fahavelomana vaovao ao anatin'ny fahafatesana na koa aina vaovao zay tsy hafa fa toy ny sarin'ilay masoandro pahavelomana masoandro naina de Jesosy Kristy tompo zay mitondra sy mamelona ny olona ao anatin'ilay sary pahafatesan'ny fahotany zao tontolo zao zay natonga lay sapin zay mbola misy manaka ankehitriny zany rehefa koa malala de mampahery anao hiara ankalazan'ny tompo noho ny krismasy ny andro ihany fa lay zava-dehibe de ny fahatsiarovanao hoe Jesosy teraka ao am-ponao lay trano lay fonao mitokantranonao zay ny tranon'omby tiany ny tomponenana ankehitriny ary teo teraka ao am-ponao izy androka ny aizina zay miseho amin'ny endrika maro samihafa raha iso amin'ny finoana zany fahazavana na entin'ny krismasy amin'ny finoana ao an' Jesosy zay Andriamanitra tonga olombelona nanam-pitovina amintsika ivavakitsika tompo am'izotranao zahay noho ny fanekenao hitafinofo hitovy aminay ary nandresy ny zavatsarotra maro isan-karazany izay manakana anay tsy hanatona anao tompo meo anay ny fanetretenanao ao koa fantatra hoe fa ny fitiavanao no nahatonga anao hanafoana teny ka ho teraka tany an-tranon'omby aza aoka ny fonay ny tokantranonay Jesosy ny tranon'omby ahaterahanao ento atomponay ny azavanao ny hafananao Jesosy eto antomponay ho teraka atomponay ny fiainam-baovao entin'ny krismasy mba tsy ho amin'ny fahazarana na ny endrika ivelany ihany no ankalazanay ianao fa indridridritra amin'ny fibebahanay sy ny fisaoranay ianao noho ny fanananay Andriamanitra manaiky hiara-monina aminay de taheno krismasy nay tompo raha mpitso ho krismasy mpifaliana krismasy mpandresena krismasy mpihavanana krismasy ny fifankatiavana misaotra Jesosy amen